Fiantohana ara-pahasalamana sakafo andraikitra andraikitsika rehetra. Ny ASH ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny famolavolana ireo fepetra ara-pahasalamana entina mamokatra ny asan-drano. Amin'izany dia manome fanomezan-dalana izy amin'ny famokahana ny asan-drano, ary koa izy no manara-maso ny fomba entina manodina ny asan-drano, entina manondana ny asan-drano. Amin'izany fanara-maso izany dia misy ny fitiliana atao amin'ny vokatra sy ny rano ampiasaina, ny olona ampiasaina, ary koa ny fitaovana ampiasaina. Raha sanatria misy vokatra ahina na tsy ara-pahasalamana dia anjakan'ny ASH no manara-maso ny fanatanterahana mpamokatra na mpisehatra ny fanatanterahany atsaka sy andavany ireo fepetra fanitsina mba ho fiarovana ny fahasalaman'ny mpihinana. Ny asan-drano dia isan'ny sakafo tena be otrikaina, noho izany dia tena mora simba izy raha tsy voatandrina. Atahorana ny fanambozina na ara-tsakafo avy amin'ny asan-drano raha toa ka avela amin'ny hafanana izy, satria manjary mitombo be ireo mikraoba avy ety ivelany na koa avy amin'ny taova. Tsy azo adino koa ny fisian'ireo asan-drano izay misy poizina ara-boajanahary izay voarara fihinanana azy amin'ny fotoana voafetra, indrindra amin'ny fotoana ampafana ny andro. Isan'ny teknika voahevitra sy lohatsaraina tokony ampiarina mandritra ny fanidinana sy fitehirizana ny asan-drano dia voalohany indrindra fanajana ny maripana izay taikina manomboka amin'ny fanjonoana, izany aoriana amin'ny fanjonoana mandritra ny fikarakarana rehetra ary mandritra ny fitehirizana. Isan'ny tena zava-dehibe koa araka ny voalaza teny ambony ny fanesorana ireo taovan'ny asan-drano izay mitahiry mikraoba betsaka sy ireo singa mahatonga ny fahasimban'ny asan-drano. Mandritra fikarakarana izany dia tokony tsy hifangaro amin'ny asan-drano ireo source mahatonga ny fahasimban'ny asan-drano ireo. Eo koa fahadiovany zavatra rehetra izay mikasika amin'ny asan-drano, ny olombelona izay mikirakira ny rano, ny fitaovana rehetra. Ary farany izay tena zava-dehibe tokoa amin'ny famokarana, fanidinana sy fitehirizana ny asan-drano dia eo amin'ny fandaminana sy fanafangianana ny fomba fiasa mba tsy ho ela be izany ka ahatonga fahasimban'ny vokatra, fa alamina sy hajanona tsara izay fepetra napetraka mba ho haingana ny fomba fikarakarana sy fikirakirana ary ny asan-drano mba tsy ho simba.